zao a zay fampanantenana rehetra tenen'ny filoham-pirenena dia ny fotoana natanterahana azy no hoe tsy fantatra ndraindray hoe androany sarapitso fa zay nytenenina dia tsy maintsy vita amin'ny mahafololevitry ny fahatanana Antananarivo ako a mahasolombavambahoaka dia mahita isika fa tsy mena nitaha an'izao tontolo izao intsony a dia mivoatra Madagasikara raha hitantsika hoe kalesa taloha dia zevao taloha mifanisika taxi be a dia matanteraka amintsika le angano taolo le hoe izy re ambonirea volomboasary ihany ty ny tiana tenena zany dia hoe tokony tapitra hatreo a ny vavan'ny mpanoty tokony tapitra hatreo a ny fanenjehana fa zay zavatra rehetrarehetra tokony hampandroso amin'ny Madagasikara dia raha antsika mahita zanaka Antananarivo no miteny eto a fa ohatra mbola manofitsika ohatra maheno an'ilay irany lolotsy ny tariny hoe rovina karovina ny any Andavamamba toy ny azy Amerika fa izao tsika Madagasikara Antananarivo dia efa mitovy tsara moa ny any velany a raha mitaingina tsika alla réunion ny télé mbola misy feo mbola misy bruit mbola misy any fa tigna zao zao tsika hoe izy re ambongy orange zay any zay koa tena mahatsara an'izy ity samy manadimy tokotany dolo ny olona rehetra tena za mihitsy ka fa baraka hitan'olona avy any ambony hita avy hitanareo hoe dia tonga dia sorano a efa izy ity eto tsara lalanty fa le pilonavo hoe tokony alaka tsombona ny tsara lalany tsika fananao anazy fa zao a teneniko anareo hitanareo a enonareo tsara ty zao a mandeha mahazo an'io photo io tsy mihetsika mihitsy le anylareny eo a tamin'ny zanade tany mihetsika kely ohatry zao le anylareny eo etsika zao tsy mihetsika mihitsy raha azoko tsara zany a ty zany mijanona eo dia miampita an'le raindray ianao a nava amin'ny raina anao hoe maroatra tenga volana hoe amin'ny zany efa fanarika mba ninahy fa jusqu'à ivato Au total, 91, c'est du numéro. naratsy vaina ro raha lasa bokosy misy la gouverneur a tadidiko tsara dimy taona tsara zao tsika zany lany solombaviboaka raha ty vahiny dia nakany Egypte lany fandroa tsika ambony téléphérique eza sa tsika za efa sorano rehetra zao hitanao zay mahafinaritra eto tonga sa tsika merci tonga sa Tia hitanareo nanao niandrana mikasika an'ity téléphérique ty a ny zavatra afaka resahana so tenenina dia tena moderniser tanteraka ny fomba fitaterana eto Antananarivo raha ny FIMA sy ny FIBATA no bus lehibe ny taona ny mponina teto Antananarivo a 10 taona lasy zay ny mponina dia tsy mitsahatra mitombo satria ity tanàna Antananarivo ity dia natao raha ny sarotra misy anazy a dia pour 300 000 habitants zao tsika miteny zao tsika efa mihoatra ny 3 millions isan'ny mponina eto Antananarivo noho izany tsy maintsy hatramy zabe ny tanàna nanao fivirina maneran-tany nandinika nijery hoe inona ny fomba ahafahana mampiena ny fitohana ny famovozana eto Antananarivo ny zavatra tsapantsika misy zavatra tsy hita maso rehefa mitohana amin'ny famovozana dia miteraka pollution setroka be dia betsaka ny ankizy marary akoatran'izay a ny fitohanana zany hoe mandoto ny tontolo iainana akoatran'izay a ny fitohanana ihany koa dia mampikatso ny araka ekonomika eto amintsika noho izany a zavatra telo zany no ahafahantsika mitondra mifanavozana mikasika ny fomba fitaterana eto Antananarivo ny voalohany na tsika manao tramway ny tramway zany tsy maintsy alalahana ny lalana
nefa ny lalantsika efatery zany hoe tsy mety. Faharoa dia ny manao métro zany hoe mandavaka any ambanin'ny tany. Ny tany eto amintsika marécageux zany hoe onaona ny ankamaroany tsy possible ny manao an'izany métro zany eto Antananarivo. Ny lala tokana natao zany dia ny hoe ny afahana moderniser ny fitaterana eto dia ny fanaovana any ity téléphérique ity. Androany rehefa nandeha tamin'ny téléphérique dia miverina ato an-tsaiko ny fitarainan'ireo tovovavy, ny fitarainan'ireo renim-pianakaviana. Rehefa hariva tonga mihitsy ito anosy eto mijery fa mifanosika, manao kotikota, manao tena aksisika vao tafiditra ao anatin'ny taxi be. Ny olona tsy mahita an'izany, ny olona tsy mahatsapa an'izany, ny olona tsy afaka mitondra vahaolana. Fa itsika zany no fahafantarana hoe mila mitondra vahaolana tsika, dia zao zany hoe tena hoe ao anatin'ny tena hoe reharehan'ny Madagasikara, reharehantsika rehetrarehetra mihitsy ny fahavitany ity téléphérique ity. Tsy misy tsony ny olona voatosika, tsy misy tsony reo renim-pianakaviana bevoka zay ho tafotoana andeha hiditra ao anaty bus. Fa indrindrindrindra ny tolotra vaovao ny olona rehetrarehetra zany zao le classe moyenne zay tsy afaka mandeha taxi PDB ny classe moyenne, ny taxi 10 000 ariary. Fa ianao zany raha mandeha téléphérique ianao 3 000 ariary, afaka mandeha metsena ao amin'ny La City na ao amin'ny Carrefour sa inona moa ao Akorondrano io, andeha ianao andeha hoany Akatso hoeto amin'ny aty amin'ny mila raharaham-panjakana aty Anosy, ny mpiasa rehetrarehetra amin'ny route des hydrocarbures igny, ny mpiasa mpanjakana, ny mpiasa ny privé, ny mpianatra ny Akatso, ny mpianatra any amin'ny lycée français, ny mpianatra amin'ny sekoly katolika rehetrarehetra, Saint-Michel, ny ESCA, ny Saint-François Xavier sy ny maro isan-karazany dia afaka mandeha amin'ity téléphérique ity. Fa indrindra ny zavatra ataontsika ihany koa dia zao, na ny mpizahatany azy, ary tsika moa mijoro eto androany dia tena misy fierté be. Mitodika ery tsika mahita ny anaty rovo, namboaritsika iray manontolo ny anaty rovo. Ny anaty rova zany ny mpizahatany tsy misy parking eny, nefa mity zany ianao tonga eto mandeha makena anaty rova, petraka ato amin'ny Carlton, tonga dia mandeha eto dia mandeha tongotra fotsiny mepity. Zany zavatra rehetrarehetra zany ny zavatra isy. Mitodika ianao vitantsika eny anaty rovo, midiny ianao vitantsika ny Barea, tonga ianao mahita ny téléphérique, midika sy milaza zany fa mandroso tanitsika, tsy maintsy maniratra Madagasikara ary tsy maintsy mandroso Madagasikara. Makasitraka atsika rehetrarehetra.